Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Hoy ny voalaza hoe aza sasatry ny manao soan'ny hafa na dia izay kely indrindra azonao atao azy. Matetika dia ireny soa izay no heverinao kely sy bitika indrindra ireny mihitsy no mameno toerana lehibe indrindra ao ampon'ireo olona izay nanaovanao izany. Ny kely indrindra ihany anie no hitombo lasa be amin'izay atao rehetra e. Ko na dia tsapanao aza hoe tsy hisy valony eo eo, na heverinao aza hoe tsy hisy pahita ny soa ataonao na tsy dia misy dikany loatra, dia toy izao trano ny fanaovana izany, fa tsy hahafaty antoka anao mihitsy. Vao maika aza hitondra fitahiana ho anao ny fanaovan-tsoa. Izao no afatra ny tenin'Andriamanitra manao hoe aza mamihina ny soa amin'izay tokony omena azy raha azo ny tananao atao ihany. Aza manao amin'ny namanao hoe mandehana ka avy indray fa raha ampitso no omeko, kanefa manana ihany ianao. Oapolana toko 7, 17 sy ny 20. Misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany, ary misy fatra-pahihitra loatra nefa tonga malahelo ihany, izay manisy soa olona ho atavezina ary izay mandena dia mba ho lemana kosa. Oapolana toko 12, 17 sy ny 20. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, rasoao am-pofazamalaina, fatomotrany andro izao. Tarika Harlanto. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Itanao anio lay tandry tsara, tena azo antokany fiainana, nasirato tsofinonjo mara fa izy eo anilanao. Itanao anio ny lady tsara, ka samy verina manare sanatri
fanantenana. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Miarabantsika rehetra indray eo. Tafahoana amin'ny alalan'izao fandaharan'izao sika noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia misaotra azy. Hanolotra fikarakarana sakafo hafa ho anao indray izahay. Na manao fanja no miaraka aminao eto miaraka amin'ny samina isahana ny lafin'ny teknika. Ny fikarakarana ny masikita amin'ny voankazo, voafony karamela izany no aroso antsika eto. Masikita amin'ny voankazo, voafony karamela. Dia meno finaritra ary. Reto avy izany no zavatra ilaintsika ahafahana mikarakara ity voankazo ity izay atao masikita ary finosina karamela rehefa avy eo. Mila karazana voankazo 4 izany sika: mananasy, manga, paiso mena ary paiso abrikô. Marihana izany fa ny fatran'izy ireo dia arakaraka izay tianao sy ny habetsaky ny olona izay hihinana azy izany, fa izay no ilaina. Dia ny anaovana ny karamela indray sakamalao voakiky 1 sotro kely, dia tantely 1 sotro kely. Dia izay izany ny fatra omenanao amin'ilay fanaovana ny karamela, hoe sakamalao voakiky 1 sotro kely ho an'ny tantely 1 sotro. Fa anjaranao kosa ny mampitombo izany arakaraka ny habetsaky ny voankazo ampiasaina. Dia mila hazo lavalava manify maranidò ihany koa sika, toy ireny fanaovana masikita amin'ny hena ireny izany izay vita amin'ny bararata. Azontsika atao amin'ny manamboatra, nefa efa misy amidy ihany koa eny an-tsena, dia anjaranao izany ny safidy. Averina indray izany ny zavatra ilaina: mila mananasy, manga, paiso mena, paiso abrikô. Ny habetsaky ny voankazo izany dia arakaraka ny habetsaky ny olona mihinana. Dia mila ihany koa sika sakamalao voakiky 1 sotro kely, tantely 1 sotro. Ireo izany no karamela izay ataontsika amin'ilay voankazo, nefa anjaranao ny mampitombo arakaraka ny habetsaky ny voankazo izany. Fa io fatra io koa dia marihana fa natao an'ny olona anankiray izany izay fatrana karamela izay. Dia mila hazo lavalava manify maranidò vita amin'ny bararata sika, toy ireny fanaovana masikita amin'ny hena ireny, arak'izay mahampy izany. Efa misy amidy eny an-tsena, dia anjaranao izany ny mividina manamboatra. Rehefa voaomana ny zavatra rehetra dia andeha isika iroso amin'ny fikarakarana. Lazaina teo aloha moa hoe toy ny manao masikita ihany sika, saingy voankazo indray no atao solon'ny hena. Alaintsika izany voankazo rehetra: ny mananasy, ny paiso, ny manga, sasana madio tsara, dia avy eo voasana. Ny paiso kosa, na ny paiso mena izany na ny paiso abrikô, dia manana safidy ianao na ho voasanao na tsy ho voasanao izy rehefa voasasa madio tsara. Rehefa vita izay dia tetehana hanana endrika efamira ny voankazo tsirairay, izany hoe tetehana lehibebe izany, fa atao manana endrika efamira ny voankazo tsirairay. Rehefa vita izay dia alaintsika amin'izay ilay hazo lavalava efa nomanina, dia atsofoka moramora eo amin'ilay hazo lavalava ny voankazo rehetra efa nitetehantsika tery aloha. Ka izao afandimy izany ny fomba fampiditra ny karazana voankazo mba hanana ny endrika mahafinaritra. Ohatra hoe atsofoka aloha ny mananasy ilay efa voatetika efamira izany, ary atao lehibebe, dia atsofoka indray ny paiso, dia atsofoka ny manga, dia atsofoka ny paiso abrikô, dia asiana mananasy, asiana manga. Dia ohatr'izay hatrany ny fanaovana ny masikita amin'ny voankazo. Rehefa tafatsofoka ao anatin'ilay hazo manify lavalava avokoa izany ny voankazontsika rehetra, dia afanaina eo ambony afo ny lapoaly, dia arotsaka ao ny tantely sy ny sakamalao efa nikikisana. Rehefa vita izay dia apetraka eo ambonin'ilay sakamalao sy tantely efa mafana ny masikita am-boankazo efa vitantsika teo aloha, dia atao mihosotra tsara eo amin'io karamela io izany mandritra ny 2 minitra ny masikita antsika,
le sakamalao sy tantely zany natsotsika hoe karamel leto a de atao mihosotra tsara mandritra ny 2 minitra eo zany a ny masikitam-boankazo tsirairay de atao toy izany avokoa izy rehetra. Avelao angatsika aveo de aroso hoanina. Mariana nefa fa raha ny tokony ho abetsaky ny aniny tsirairay de manana didina voankazo 4 isaky ny karazam-boankazo ny olona tsirairay ho an'ilay sakamalao voakiky 1 sotro sy tantely 1 sotro. Zany hoe didiny 4 isaky ny karazam-boankazo no an'ny olona tsirairay. Averina kely ny fomba fikarakarana. Sasantsika madio avokoa ny voankazo de voasana. Ny paiso moa zany de zay tianao na voasana na tsy voasana. Aveo de tetehana anana endrika efamira lehibe ny voankazo tsirairay zany. Mariana zany fa reo voankazo voatetika ireo rehefa nitetehana efamira lehibe de tokony anana anjara 4 isaky ny voankazo ny olona anankiray. Zay ny sahaza ho an'ilay tantely 1 sotro sy ny sakamalao voakiky 1 sotro kely. Rehefa vita zay de alaina ny hazo lavalava voatetika manify de atsofoka moramora. Ary lefa tsirairay ao amin'ny hazo lavalava io lay voankazo efa nitetehantsika teo aloha ka afandimby zany ny fomba fampiditra ny voankazo mba hanana endrika mahafinaritra ny masikitatsika. Ohatra hoe atsofoka zany ny mananasy de asiana paiso de asiana manga indray de atsofoka indray ny mananasy de asiana paiso mena arakarak'izay tiavantsika azy zany atao toy izany avokoa zany amin'ny voankazo rehetra. Rehefa tafitra voatsofoka ao anatin'ilay hazo manify avokoa zany ny voankazo rehetra toy ireny manao masikita amin'ny hena ireny sika de afanaina eo ambony afo ny lapoaly. Rehefa mafana ny lapoaly de arotsaka ny tantely sy ny sakamalao voakiky de ampandalovina tsirairay eo amin'ny tantely sy sakamalao nafanaina teo ambony afo ny masikitam-boankazotsika ka atao mihosotra tsara aminy mandritra ny 2 minitra zany ny ahodina sy ahosotra tsara eo isaky ny masikitany voankazo tsirairay. De atao toy izany zany izy rehetra. Rehefa vita zay de avela angatsika ny masikitatsika de aroso hoanina de mahazo tohomana. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Iray sa telo falitafoana aminao atao anatin'izao dinika ratsoratra masina izao ny namanao Kalebo Andretsikivy. Asaina ianao aharitra hatramin'ny farany. Amin'ny ankapobeny dia fiara-miasa no ahavitana zavatra goavana eo amintsika olombelona. Firaisan-kina avokoa no nahavitana ireny zava-mahatalanjona ety an-tany ireny. Nila izany firaisan-kina izany ve Andriamanitra tamin'ny famoronana? Zany hoe Andriamanitra firy no namorona izao rehetra izao. Avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra ihany no hitadiavantsika ny valin'ireo fanontaniana ireo aorian'ity vavaka ity. Ary vavaka isika. Ray masina ny an-danitro, maniry ny hahafantatra anao izahay satria izany no azahoana fiainana. Koa ampitomboy amin'ny alalan'izao fianarana ny teninao izao ny fahalalana ianao izay mitondra famonjena. Ampio koa izahay hiaina mifanaraka amin'ny hafatra avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazava ny tenin'Andriamanitra fa izy rery ihany no Andriamanitra nahary izao rehetra izao. Tsy fitambaran'Andriamanitra telo akory izy, fa iray ihany fa miseho sy miasa amin'ny endrika telo. Izay ilay antson'ny kristianina hoe telo izay iray na
trinité. Tsy voasoratra ao amin'ny baiboly akory io teny io, saingy fahamarinana fototra ao amin'ny fotom-pinoana kristianina. Hita manerana ny soratra masina manontolo ny mahatelo izay iray an'Andriamanitra mpamorona. Vao misokatra amin'ny baiboly dia miariary ao ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy. Hoy ny Genesis 1:1-7. Genesis 1:1-7. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina, ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava, dia nisy mazava. Hita ao amin'ireo andinin'ireo ny ray, ny fanahy izay nanomba, ary ny feon'ny ray nanao hoe misy mazava. Tsy izy io feo fa ny zanaka, dia ilay teny tonga nofo. Jaona 1:5. Tsy ho takantsika olombelona amin'ny fahafenony izany sary izany satria voafetra ny saintsika. Tsotra kosa nefa izany raha raisina amin'ny finoana sady mahavonjy, satria tsy misy afa-tsy io Andriamanitra tokana. Mpamorona io ihany no mpamonjy antsika ihany koa. Moronamorona hafa maro ny olona rehefa miala amin'Andriamanitra tokana, mpahary sy mpanavitra. Raha vao nanavaka ny zanak'Israely hitahiry sy anaparitaka ny fahalalana azy ny Andriamanitra ny baiboly, dia io mahatokana azy io no nantotanterany mafy. Hoy izy eo amin'ny Deutéronomie 4:1-5. Mianoro Israely, Jehovah Andriamantsika dia Jehovah iray ihany. Tamin'izany fotoana izany dia samy efa nanana andriamanitra hafa maro avokoa ny firenena maro teto an-tany. Andriamanitra ny foronina avokoa nefa izy ireny fa tsy mba mpamorona. Imbetsaka Andriamanitra no mampitandrina ny amin'ny loza ateraky ny fivavahana amin'Andriamanitra izy na ny sampy. Andeovaka itsika ohatra ny teny nampitondrainy ny mpaminany Isaia. Isaia 4:7-8 Isaia 4:7-8. Zao no lazain'i Jehovah, mpanjakan'i Israely, dia Jehovah tompony maro, mpanavitra azy. Izany voalohany ary izany farany, ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy iza. Ary iza moa no mba mahantso tahaka, aoka nambara sy andahatra izany amiko izy, hatr'izay nampitoerako ny firenena fony fahagola, ary ny zavatra ho avy sy ny mbola ho tonga, dia aoka ambarany koa izany. Aza matahotra na mangovotra ianareo. Tsy efa nampandray anareo hatramin'ny fahiny va ka nanambara taminareo? Eny, ianareo no vavolombeloko. Misy Andriamanitra afa-tsy iza va? Tsia, tsy misy vatolampy, tsy hitako izany. Izay mamorona sarin-javatra voasokotra dia zava-poana avokoa, ary ny tiany indrindra dia tsy mahasoa. Ny vavolombelony ireny dia tsy mahita na mahalala, mba hamenatra azy. Iza no namoron'Andriamanitra na nanao sarin-javatra nidina izay tsy mahasoa akory? Indro menatra ny namany ireny. Fa ny mpiasa dia olona ihany. Aoka hivory izy rehetra ka handroso, aoka ho raiky tahotra sy homenatra avokoa izy. Ny mpanefa manamboatra fiasana, miasa amin'ny arina izy ary manamboatra azy amin'ny tantanana, sy miasa azy amin'ny sandriny matanjaka. Eny, nony izy ka ketraka ny heriny. Tsy misotro rano izy ka reraka. Ny mpandrafitra manenjana ny kofehy sy manamarika azy amin'ny fitsimpiana. Manamboatra azy amin'ny vakony izy, dia manamarika azy amin'ny kompa, ary mahavita azy ho tahaka ny endrik'olona, dia tahaka ny atsara tarehin'ny olona. Mba hampitoerina ao an-trano, tsy maintsy mijinja ny sedera izy, ary maka ny azo ileksa sioka, ary mifidy azo any anala. Mamboly ny azo orinao izy, ka ampaniriany ranonorany zany, ary dia anaovan'ny olona kitay zany ka analany amindrony. Eny, ampiretiny zany mba anendasany mofo. Anaovan'ny Andriamanitra izany ka dia ivavahany. Eny, anaovan'ny sarin-javatra voasokotra koa izany ka dia iankofany. Ny sasany dorany amin'ny afo. Eny, ny sasany ahandrony hena. Manatsatsika eny izy ka dia voky. Eny, mamindro izy ka manao hoe, aha, mafana zany, nahita afo ala. Ary ny sisan'izany dia amboarino Andriamanitra ho sarin-javatra voasokotra, ary miondrika sy miankoka eo anatreny izy, ka mivavaka aminy hoe, vonjeo fa Andriamanitra ianao. Tsy mahalala na mahafantatra ireny, fa voatapona ny masony ka tsy mahita, ary ny fony ka tsy mahalala. Tsy misy mieritreritra ao am-pony, na mba manana fahalalana na saina akory, ana hoe ny sasany mantsy nidorako tamin'ny afo. Eny, efa nanendy mofo tamin'ny vainafony aho, efa nanatsatsika hena ka nihinana, ko ny sisa va ataoko fahavetavetana, iankohofako eo anatrehan'izay vatakazo, ho mandavenina izy.
voafitaka ny fony ka nampivily azy ka dia tsy mahavonjy ny fanahiny izy na mahalaza hoe moa tsy lainga va no eto an-tanako akavanana fandrika mora mahavoantsika olombelona ny famoronana sy fivavahana amin'Andriamanitra hita maso izay tsinona fa zavaboary tsy mahavonjy na inona maka ny toeran'Andriamanitra mpamorona na olombelona na zavatra na inona dia sampy avokoa. Rehefa hanomboka ny asa fanavotana Jesosy dia niseho tamin'ny fomba manetriketrika indray ny mahatelo izay iray an'Andriamanitra. Tamin'ny nanaovana batisan'i Jesosy ny sehon'izany. Izao ny voatantara ao amin'ny Mateo 7:5-12 ka hatramin'ny 7. Mateo 7:5-12. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra tamin'ny lanitra, ary hitany ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nankeo amboniny. Ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Niseho tamin'ny fahafenoana indray teto ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina dia tahaka ny tany amin'ny famoronana. Rehefa vitan'i Jesosy ny asa-panavotana nataony teto an-tany dia nibaiko ny mpianana izy mba hanao batisa ireo izay manaiky izany asa-panavotana izany. Dia mbola amin'ny anaran'Andriamanitra telo izay iray ihany no nasainy hanaovan'izy ireo an'izany. Hoy izy ao amin'ny Mateo 7:7-7. Mateo 7:7-7. Koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Efa mpianatra ve ianao ary efa natao batisa tahaka ny nanaovana an'i Jesosy? Anisan'ireo zanak'Andriamanitra izay sitrany ianao raha mandeha amin'izany lalan'izany. Asehon'i Paoly amin'ireo tso-drano nataony ho an'ireo fiangonana nanoratany ny asa ataon'Andriamanitra telo izay iray amin'ny famonjenany mpanota. Hoy izy ao amin'ny Korinthiana 2:17-18. Korinthiana 2:17-18. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Tiantsika Andriamanitra ka nanome fahasoavana ao antsika dia Jesosy Kristy, ary ny fanahy masina no mampiray antsika amin'Andriamanitra sy amintsika samintsika ao amin'izany fatoram-pamonjena izany. Niarana morona ary miara manavitra ny olombelona ny Andriamanitra telo izay iray, izay Andriamanitra ny Baiboly. Iray ihany ny tanjona kendrena, noho izany tsy mifanipaka na mifanohitra ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Isika olombelona dia mety anohitra ny tena antsika ihany, fa tsy mba toy izany Andriamanitra. Ireo sampy ny jentilisa izay maro be dia sady efa niforonona no mbola mitaky zavatra amin'ireo mivavaka aminy. Mazava ny eo ambadika izy ireny fa ilay anjely voaroka avy any an-danitra izay naniry koa mba hiankofana tany. Izany na voaroka azy avy tany an-danitra, koa dia mbola mitaona ny olona izy hiankohoka aminy amin'ny fomba maro samihafa. Izany no antony nanaovan'Andriamanitra ny fiankofana amin'ny samy rery ho didy voalohany eo amin'ny didy 10. Andeo vakitsika izany. Exodosy 20:17. Aza manan'Andriamanitra hafa fa izaho ihany. Mahavery ny fananan'Andriamanitra hafa ankoatry ny Andriamanitra namorona izao rehetra izao, izay miasa amin'ny fomba telo, dia ny Ray, ny Zanaka ary ny fanahy masina. Tsy hitantsika ny Ray, ny Zanaka efa teto an-tany ary efa lasa ny an-danitra, fa ny fanahy masina no mbola eto amintsika, na dia tsy hita maso ihany koa, saingy hita ny asany. Izy no mitaona ny mpanota hiverina eo amin'i Jesosy izay mpanalalana sy mpisolo vavantsika eo amin'ny Ray amin'izao fotoana izao. Misy fitsarana antsika ny an-danitra, matoa misolo vava ao antsika Jesosy. Rehefa vita izany fitsarana famotim-pitorana ny an-danitra izany dia hiverina Jesosy amoaka ny didi-pitsarana ho an'ny olona rehetra, na ny maty na ny velona. Alohan'izany anefa dia mbola manana fotoana isika hiainona ny antson'ny fanahy masina izay mitaona antsika hiverina ho amin'ilay raintsika ny an-danitra. Izao ny tenin'i Jesosy, ny amin'ny asa mbola ataon'ny fanahy masina ao am-pontsika. Apokalipsy 2:17. Apokalipsy 2:17. Ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avy, ary aoka izay mare anao hoe avy, ary aoka ho avy izay mangetaeta, ary izay mety aoka izy isotro maimaim-poana amin'ny ranonaina. Mangetaeta fiainana mandrakizay atolotra l'Andriamanitra telo izay iray any an-danitra va ianao?
manatona azy fa maimaim-pony zany ary fotoana mbola mety zao hivavaka isika. Ray masina ny an-danitro, reseo lahatra amin'ny fanahinao izahay anatona anao ka hisotro maimaim-pona amin'ny ranonaina fa mangetahita teo vonjena izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay ho avy tsoela no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Eo am-panarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao, aza miala fa mbola mitoy ny fotoanantsika. Misaotra tompoko. Rindrampeo sy tononkalo fandaharana vokarin'ny radio Adventiste maneran-tany. Amin'ny fofeny fitiavana tokoa no anasan'ny AWR na ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenananao hanaraka ireto rindram-peo sy tononkalo izay ny fantenana ireto mba atolotra sy ampahery anao. Mety malahelo angamba ianao, mitomany mihitsy aza no ny toe-javatra izay niatra tamin'ny fiainanao. Mety ho kivy sy reraka no ny fahadisom-panantenana sy ny adi-tsaina be dehibe izay mifamaovao. Kanefa aza kivy na manary fanantenana, fa noho izany rehetra izany indrindra no antony nidinan'i Jesosy mpamonjy tetỳ an-tany ka nahafaty azy ahafahany mamonjy sy manampy anao. Raha toa ka mety ianao ka mino izany famonjeny izany, tsarovo mandrakariva fa ny tanan'i Jehovah dia tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare. Hoy ny voalaza ao amin'ny Isaia 5:15 ny 1. Ary na inona izay tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia minofa efa nandray anareo dia ho azonareo izany. Izany ny teny fikasana izay atolotra anao ao amin'ny Marka 2:4-20. Koa dia manasanao ary zahay ankafy ny rindram-peo sy ny tononkalo izay atolotra anao. Azakivy. Raha sendraka maloka ny andro manjombona tsisy masoandro, azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany ihany. Raha tsy tratra izay nokasaina mba niezaka fa nodimaina, azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany ihany. Raha tonga izay tsy fananana, tsy hita izay ho raisin'ny tanana, azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany ihany. Raha niendaka izay ny fikirana, miady rery ny tena sahirana, azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany ihany. Raha sendra sakaiza manody, mamitaka tsy matahotody, azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany ihany. Raha misy ny manendrikendrika, mitoraka sady manenjika, azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany ihany. Raha nianika lalana avo, voadona ny tena kalavo, azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany ihany. Ninonina onjany fiainana, mamely mandratra fisainana, azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany ihany.
mbola hisy maraina vaovao indray ho anao somenaina aokizany aiay mbola hisy maraina aokizay mino mbola misy antenaina atrakarenilo mbola hisy maraina vaovao indray ho anao sombinaina aokizany aiay mbola hisy maraina aokizay mino mbola misy antenaina atrakarenilo tsy natao itoetra ny alahelonao toy ny zavadrehetra vetivety dela zanahary any tsy tia ny tombany anao ka erezony dia tsy rerianao antokopihira antsany avo mbola hisy maraina vaovao indray ho anao sombinaina aokizany aiay mbola hisy maraina aokizay mino mbola misy antenaina atrakarenilo zay lay monja ny fanantenana tsy irery akory ianao ho anao ilay miheviteno tsinotsinony eto an-tany aza manambany tena ho anao ilay kivy lava tosakay izanitomany any ambony rejerena ka ny finoana no akaro ny tebiteby atsaharo ho anao ilay mivavaka mazoto tsy miato mitalao ombenimbieny toy izao trano ny atakao ataovy mafy reny antso fa mbola ivaly izy ireny ka ny finoana no akaro ny tebiteby atsaharo ho anao ilay miady rery nefa mbola manantena toy izo nezakao tsy anjera akory ianao na dia efa mivembena misy ray mitsinjo anao ka ny finoana no akaro ny tebiteby atsaharo ho anao ilay mamikitra kanefa dia navototra dia mifitetaka irery izay rehetra iangaviana mba hamonjy toa tsy rototra fa ny tomponao mijery ka ny finoana no akaro ny tebiteby atsaharo ho anao ilay miezaka kanefa tsy mahomby velotsento mitaraina
tsy maintsy miady vao mandresy ka izao reno tsarovy ny ezakao tsy ho verimaina ka ny finoana no akaro ny tebiteby atsaharo ho anao ilay vao ilika anakoa ampahoriana mahatsiaro taona foy tsy irery akory ianao tsy hoe ny laozam-pifaliana filay mpamonjo no antsoy ka ny finoana no akaro ny tebiteby atsaharo ka na ho mora na ho mafy Jesosy mijoro ho vatolampy. Amen. Mpanoratra Eki. Naturals Group. Watsika rehetra tsirairay ity hiray ity fantatsika fa sarotra ny fiainana nefa zakily fa mitraka hiatrika ny ady izay tsy maintsy atao hatreana manana finone manana finona manana finona fa tsy maintsy hoavy ny anjarana de mino fotsiny any mino fotsiny any mino fotsiny fa tsy maintsy tafita ny tanjona. Ny feon'ny fanantenana Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13. Wanao yani kuzan milau kivika hamu ifu wetu timiadi siunula na maru demi vakilu isamu tsaru ifanu na kivi demi hamaleni nefani adi tsimansi atau kaguri ni heri manana finune manana finuna manana finuna fa tsy maintsy hoavy ny anjarana de mino fotsiny any mino fotsiny any mino fotsiny fa tsy maintsy tafita ny tanjona manana finune manana finuna manana finuna fa tsy maintsy hoavy ny anjarana de mino fotsiny any mino fotsiny any mino fotsiny fa tsy maintsy tafita ny tanjona mino fotsiny fa tsy maintsy tafita ny tanjona.
ny fanantenana. sahino roso ampinoana. Zay any kely vitanao dia ataovy amin'ny mpifaliana. Zay tsara reny tanterao dia hitondra fitahiana. Zay heverinao ho bitika dia ataovy ampinoana. Fizay mirosoka mavitrika handresy ninona midona. Ny tsy misy no iaingao dia mba milo fosa mafy. Toy izao trano ny ezakao fa hahafindra vato lampy. Reo mpanan-kivy itodio dia ny tanjonao banjino. Sedry reny fa iafio handresy anao fa azadino. Raha toa mitady salasala tojambena tsy ahajery. Tadidio dia sainy tsara fa ny Andriamanitra ao mahery. Raha tapidalana ale ny azavana to tsy tazana dia anan-kivy tena ve andao Jesosy no iantsapazana. Mpanoratra Eki. Ny finoako na kely toy ny votsinampy dia mafindra tendrombohitra izay dia ampy. Kaninona manakana eo anolona raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com. misaotra tompoko. Ny tanany iray dia mitsotra mba hamonjy foana aoka handray dia mivava manana finona. Ny teniny mitondra aina vaovao izy atr'izay ho mandrakizay tiako fantatra. Antenainay fa nampahery anao ny rindra-peo sy ny rindra-tononkalo izay naroso teto no karakarain'ny ekipan'ny feon'ny fanantenana izay nisoloan'ny fanja sy ny teknisianina samy tena teto. Atao anatin'ity hira ity no entintsika
mametraka ny mandrapitafa indray ho amin'ny rindra-peo sy tononkalo amin'ny manaraka ato anatin'izany hery izany misy ny afatra tianay atolotra ho anao. Mahiresa satria sambatra izay olona manana an' Jehova ho tokony. Amen. Amen vonjy. Sambatra ho famanana na ho tokiko dianao no tompoko sy mpamondiko tsara zay hoanidako tokiko ty ayanao aza mandao aly biainy fiainako sy mpamondy ekeko hitondray ho any an-danitra hidore miaiai mpiainana nahatonga ny eritreritro isaina ny adiny mafy omanam-piare riray ao ambony fazaverirere zahay iandronay ety efafoy tsy azo ivalam-panana. Radio Adventiste Maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana. Tsy ho faty antoky izay manompo anao Jesosy, fiadanam-po sy fanahy no efa hiainany satria amilanao maro no laveo ankavy eo ankavanana fizay manana ny Jesosy bandresy ny fiainany ny tompono heriny hidore miaiai mpiainana nahatonga ny eritreritro isaina ny adiny mafy omanam-piare riray ao ambony fazaverirere zahay iandronay ety efafoy tsy azo ivalam-panana ny mpanompo malaza foy mba omeo fitsaharana eto izahay Jesosy. Ilay feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. tonga ny fotoana no izantsika ny fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny leson'ny sekoly sabata isika. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kalebandretsikivy. Hianatra lesona hafa avy amin'ilay mpampianatra lehibe indray isika anio. Ny fanandramana Damasieva no andraisantsika lesona. Miafina an'Andriamanitra. Izany no lohateny ianarantsika. Nahoana moa Andriamanitra no nanontany any Adama hoe aiza moa ianao? Genesis 3:7. Andeha averina ho vakiana ny zavaniseho. Genesis 3:1 ka hatramin'ny 1:10. Genesis 3:1 ka hatramin'ny 1:10. Ary ny menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataon'i Jehovahandriamanitra ary hoy tamin'ny ravehivavy, anky efa nataon'Andriamanitra hoe
aza hinananareo ny azo rehetra eo amin'ny sa fa ora vehivavy tamin'ny menarana ny voan'ny azo eo amin'ny sa dia azona hinanana ihany fa ny voan'ny azo eo voan'ny sa kosa no efa nataon'andriamanitra hoe aza hinananareo natendrenareo izany fa andreo maty ianareo ary hoy menarana tamin'ndra vehivavy tsy ho faty sy akory ianareo fa fantatr'andriamanitra fa amin'ny andro izay hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'andriamanitra ianareo ahalalany tsara sy ny ratsy ary hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiriritra ampahendry dia nanotazany ny voany ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy dia nahiratra ny mason'izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy ary nanjaitra ravina aviavy izy ka nataony sikina ho azy ary nandrehan'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny sa izy rehefa ho ariva ny andro ary raha lehilahy sy ny vadiny nihery ny tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anaty azo tao amin'ny sa ary Jehovah Andriamanitra dia niantso andra lehilahy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao dia hoy izy nandrehanao tao amin'ny sa dia natahotra satria mitanjaka ka dia nihery ary hoy izy iza moa nanambara taminao fa mitanjaka ianao efa nihinananao va ny azo izay nandrarako anao tsy hinananao sarina poma no anehoany sary maro an'ilay voankazo voarara tao Edena ny voan'ny azo eo voan'ny sa ihany nefa no ambaran'ny Baiboly mikasika izany. Genesis 4:7 tsy maninona na inona ilay voankazo ny zava-dehibe dia izy voarara rehefa nihinana io voankazo io Adama sy Eva dia naneo fa nifidy ny anaraka ny sitrapony izy ireo fa tsy ny an'Andriamanitra zao no hevitry ny fihetsika izy ireo tompony andraikitry ny fiainako Andriamanitry ny tenako ary manan-kevitra no Andriamanitra marina tokoa fa rehefa voataona ny menarana hihinana ilay voankazo Adama sy Eva dia tsy voafehy ny fiainan'izy ireo rehefa izay dia reny teo akaiky teo Andriamanitra ka dia niafina tao amin'ny azo tao Edena izy mivady. Genesis 4:7 hafahafa ve hoy ianao raha nanontany ny Adama Andriamanitra nanao hoe aiza moa ianao satria fantatr'Andriamanitra ny zavatra rehetra fantany toerana misy any Adama koa nahoana izy ny manontany zavatra efa fantany angamba nametraka n'io fanontaniana io Andriamanitra mba hanampy any Adama sy Eva ahafantatra fa niafina izy ireo no ny fahotany izany hoe tia ny ahita ny voka-dratsy ny zavatra nataony izy ireo. Ahoana no ilazan'i Paoly ny nanarenan'i Jesosy ny zavatra tsy nety nataony Adama sy Eva? Andeovaka itsika ny Romanina 5:1-7. Romanina 5:1-7. Ary tsy izany ihany koa fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nahaza hontsika ny fihavanana ankehitriny. Koa izany dia tahaka ny diran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao ary ny ota no diran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra fa hatrany alohan'ny lalàna aza dia nisy ota tamin'izao tontolo izao nefa tsy isaina ny ota raha tsy misy lalàna fa ny fahafatesana nanjaka hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy na dia tamin'izay tsy nanota tahaka ny nanotany Adama aza izay tandindon'ilay ho avy nefa tsy tahaka ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana fa raha ny fahadisoany anankiray no nahatonga fahafatesana ho an'ny maro maika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana amin'ny fahasoavan'ny olona iray dia Jesosy Kristy no tonga be ho an'ny maro kosa ary sy tahaka ny avy amin'ny anankiray izay nanota ny fanomezana fa noho ny nataon'ny anankiray no nisehon'ny fitsarana ho fanameloana fa noho ny fahadisoana maro kosa no nisehon'ny fanomezam-pahasoavana ho fanamarinana. Ary raha ny fahadisoan'ny olona anankiray no nanjakan'ny fahafatesana noho ny nataon'ny anankiray maika izay mahazo ny haben'ny fahasoavana sy ny fanomezany ny fahamarinana no anjaka amin'ny fiainana noho ny nataon'ny anankiray dia Jesosy Kristy. Koa tahaka ny nahatongavan'ny fanameloana ho an'ny olona rehetra noho ny fahadisoana iray no nahatongavan'ny fanamarinana ho amin'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra noho ny fahamarinana iray. Fa tahaka ny nanaovana ny maro ho mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray no hanaovana ny maro ho marina kosa noho ny fanarahan'ny anankiray. Ny valitenin'Andriamanitra ho an'ny Adama sy Eva dia ny drafitra nataony amonjena azy ireo. Ny afina an'Andriamanitra no ny henatra sy ny heloka izy mivady saingy tonga Andriamanitra hamonjy azy. Tahaka izany koa isika rehetra samy efa nanota ary
tonga andriamanitra monjy antsika koa ny fanontaniana hoe aiza moa ianao dia fanontanian'andriamanitra amintsika rehetra koa izay midika hoe aiza eo amin'ny fiainanao Jesosy, inona no nataon'i Jesosy amonjenanao amin'ny fahotana sy ny fahamelohana. Iren'andriamanitra ny amalitsika n'ireo fanontaniana ireo amin'ny fanolorantena ho azy ary hiala amin'ny fahotana. Hatreto indray ny fianarantsika androany, enganesa hamotahiny tompo sika ho tafahoana ao amin'ny fizarana manaraka. Miaraka taminao teo ny namanao Kalebandretsikivy. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. I love you so much, Jesus. I love you so much. Heritage Singers. Lord, I love you. My soul sings in your presence, carried on your wings. I love you so much, Jesus. I love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. I lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heavens, for you are my sun and shield. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Each time I think of you, the praises start. I love you so much. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.